fiainan'i Jesosy Kristy tompo ho aminao sy amin'ny ankonanao. Ao anatin'ity fotoan'ity dia tominay ianao andoantsika hiankohoka eo anatrehan'ilay Andriamanitra izay nahary antsika. Andoantsika manome voninahitra azy, fa mendrika manome voninahitra izy. Ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo 140 andininy fahadimy dia miteny manao hoe manandrata ny Jehovah-Andriamantsika ianareo ka miankohofa eo amin'ny fitoeran-tongony fa masina izy. Hiankohoka eo anatrehan'Andriamanitra isika voalohany indrindra masina izy, faharoa lehibe ny fitiavana, lalina loatra ny fitiavan'Andriamanitra sy ianao noho izany mendrika ny iterana izy. Manasantsika isaintsaina amin'izao fotoana izao ny famonjena izay nataon'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana. Tena resy lahatra fa tsy misy fitiavana lehibe mihoatra noho izay nataon'i Jesosy ho antsika, satria izao tsy anao dia mpanota nefa ny fahasoavany ny tonga vovonjy ka afaka makeo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, afaka resaka amin'Andriamanitra isika manome voninahitra azy na koa akeo anatrehany privilège lehibe ho antsika mihitsy izany. Dia andao isaintsaina izany famonjena nataon'i Jesosy izany dia andao ametraka azy eo amin'ny toerana izay ambony indrindra satria mendrika anazy ny fiandrianana, mendrika anao. Ni dinampi tiavan
Tsara tokoa Andriamanitra tianay manentananao itonanao tafiditra ao izany hoe fanatrihan'Andriamanitra izany dia ao anatin'ity iray ity dia tanatrano ny fifantohanao ananasanao anakiry ny masonofinao anao any tokantrano any dia atao ataontsika ity ity hoe masina ianao atao asana antsika hoe tena masina tokoa izany Andriamanitra.
fotoana zao dia mbola tiana irehetrarehetra ny mitazonao ny fifandraisana tanteraka amin'Andriamanitra akory foana no masonao dia ato anatin'ny jira manaraka ity dia andeha ho lazaintsika amiko hoe tianao izy hoe tsapanao miasa eo amin'ny fiainanao izy ary ho tsapanao ihany koa ny fahalebiazana ataovy amin'ny fona manontolo jira manaraka ity dia hitanao fa miasa eo amin'ny fiainanao Andriamanitra ary tsy iraikiraiky izy amin'ny mamary ny vavaka rehetra izay atao dia mbola veritsika hoe Nefa
azo atao hoe rehefa any am-piangonana ihany, rehefa misy fiara-miangona ihany, na rehefa hoe misy fanentanana ataoko izao ihany vao andeha hiankohaka sy andeha hiondrika eo anatr'Andriamanitra ianao ka hanona fiderana ho azy. Fa manentana anao kosa hoe n'aiza misy anao, ninona fotoana, na oviana dia izao hoe atao fiainanao mihitsy fiakovana sy fiderana an'Andriamanitra. Fa tsarovy fa zavatra mahafaly an'Andriamanitra io. Indrindra moa fa ataonao amin'ny fomba dio, ataonao amin'ny fanamendrika eo anatrehany, izany hoe fiderana sy fiakovana izany. Dia tena tiako ny manambara aminao fa tena tian'Andriamanitra be mihitsy izany, ary mahatonga an'Andriamanitra anatsotra ny tanana eo amin'ny fiainanao ka no zavatra mahagaga tsy takatra saina. Indrindra moa amin'izao zavatra mitranga eo amin'ny firenenetsika izao dia atao tena fiainana mihitsy izany fiderana izany. Fa tahaka ny voasoratra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:9 izay mitantara ny amin'ny Paoly sy Silasy tao Pegadrana rehefa nihira fiderana sy ny ankohaka ary nivavaka izy ireo teo anatr'Andriamanitra. Dia niditra sehatra Andriamanitra ka nanao zavatra mahagaga nivavaka ny fatorana. Dia mino fa raha ataonao fiainana izany dia ataon'Andriamanitra tahaka ny nataony tao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:9 ny zavatra ho ataony eo amin'ny fiainanao sy eo amin'ny firenena misy antsika amin'izao fotoana izao. Ka zaho ary andaontsika anandratra vavaka fanehoana fiderana sy fiakovana eo anatr'Andriamanitra sady ho fisaorantsika sy fangasitrantsika noho izay fotoana ahafahantsika nanomboka izay. Raha ho antsika rehetra hiaraka mbola misotra sy mankasitraka anao izay Andriamanitra reny tsara indrindra ka izy andraiky matran'izay. Misaotra anao izahay ary mitena sy mamedrona antrindrananao fa mbola afaka nanotranao tena izahay tamin'ny alalan'ny vavaka sy fiakovana fiderana. Ka mino izahay Jesosy fa tsy jerijely fotsiny anay ianao fa ianao rehefa hiditra misehatra ao amin'ny fiainana ny tsirairay avy ka hisandratra ianao manoloana amin'izany rehetra izany. Mino a Jesosy fa no zavatra mahagaga eo fiainana ianao. Mino a Jesosy fa hisandratra tokoa ianao. Mino a Jesosy fa haka fiandriananao ianao araka ny hirana ataonay teko hoe hisandratra eo amin'ny fiandriananao ianao ka natsotra ny tananao eo amin'ny fiainana ny tsirairay avy. Hitany fiainanay, hitany ny tsirairay avy, hitany ireo olona izay manaraka tsy fandaharana mitsangana-piasa ity. Mino a Jesosy fa tsy heno hoe minao fotsiny izao tonga avaka izao fanambana izany ary anatanteraka an'izany eo aminay satria hitanao izao hitanay izao ka misotra tokoa omena ianao renyantena aza voninahitra mandrakizay koa misandraka ianao Jesosy amin'ny anarako anaovana an'izany vavaka izany amin'ny Jesosy. Dia misotra an'Andriamanitra isika ary manao